tokoa ny tenako raha mandray tsy asa vaovao ity raha mahita nareo rehetrarehetra ohatr'izao izy izy hoe hay tena ohatr'izao kety tena eto amin'ny toerana tena zay na mbola apetsaka ny olona mandeha mijery baolina raiky feno hira misy baolina tady ezaka zany mitaky finiavana zany satria na mahatonga teny an'izany itsika rehetra zao no motera mampiodina ny commune Antananarivo eto. Betsaka ireo resaka nandeha teo, betsaka hoe fa zao raha tsy tsika zao no manao resaka dia ho resaka fotsiny eto any izany rehetrarehetra zany. Na ino any eo momba ny prise en charge, remboursement frais médicaux, rehefa nantany dia tsy misy atsika mpiasa raha tsy diso any 4185 dia misy any vola ampidirina roanjato zay raha tsy diso asana oranzana maro dia maro ny commune tena tsy zakan'ny commune eo fa tena milo atsika manao ezaka be ahafahantsika mahatantera an'ireo zavatra fangatantsika ireo mino fa fatafiatsinora ny asa faranahita ny olombelona dia arena tena itsika zao vokatra azahoana vokatra tsy haiko nazonareo tikorasana rehefa miaraka mitovy fijerytsika amin'ny hoe tombotsoa ho an'ny vahoaka nanatsika eto dia samy manezakezantsika mitady an'izay hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mahita lalam-bola anodonana anaty commune urbaine Antananarivo ity. Misy resaka teo resaka SNGD tsy voandroanana izy io jerevantsika pitsopitsy ny lalàna rehetra raha ohatra ka tsika manana olombelona be da be ohatra kotra monina ny atony tsy afahantsika mirofa amin'izany raha tena mahasoatsika fa aleo aloha hojerentsika tsara inona ny azo atao inona tsy azo atao mba tsy hananao foana koetsika na izanaty zany. Eto dia mialatsiny fa tonga dia nalefako ny andro fa dia fisaorana tafotafo no atoloko no entiko anareo mpiasa tsy akananaka nandritry izay fitantanana misy rehetrarehetra teo zay mbola mijoro ny commune satria noho ianareo tehaka be ho atsika rehetrarehetra ary zay koa ny angatahako tsodrano aminareo mba izay anomezanareo amin'ny tanana izy tsy fanolo-tanana aokotsika tsy famingana fa toy ny ataotsika ho pralamy anaritsika rehetra zao tsisy fanavakavahana ao anatin'ny commune na dia fantatrareo ary aho fa voaka tamin'ny politika dia tsika rehetra zao dia fianaka fanahina ihany maro izasa tsy marina. Ny any teny tsy ho atao lavabe resaka satria tsika tolakandro eo avombolana mitaniasa raha nisy itsiko raha tsy haiko mbola misy fivelomaniasa raha misy fivelomaniasa tsy misy fa raha zamanokana sao dia mbola fivelomaniasa sahady satria misy taratasy amanjato eo izay kasika ny karamanareo izay tsy maintsy ataoko izao dia zao zay angamba lava izay mifoy fa dia raha sitraka avy amin'ny rahalahy izay vice président anankiroa mba hitsangana ireo no mpiara-miasa akaikaniko anankiroa izay vice président anankiroa sisak'izay angamba tena efa fantatra ireo daholo eto
sehatry tsisy vinamitsika ka be sa misy ohatra mbola tiana rola zay tseny misy telefona aminareo reto satria tsy zara tsy fanapa-kevitra dia avy aty aminy fa horesahako ny tompona andraikitra momba an'izay dia voaliko nareo rehefa manana an'izay valiteny izay satria tsy afaka maengagement ekanareo nareo amin'ny zavatra tsy mbola nanakivana fa ho ampitaiko izay ay zay le za mahero aty manko ohatrany hoe 70 te 310 ka dia inoko fa isokatra amin'io zany fony ny fampiasana ialako aminareo ka dia any amin'ny arrivetsika amin'io makasitraka nefika nagatena tofa aleo resaka commune Antananarivo renivohitra aloha no anoloako azy mpanolotsaina ny tanàna teto Antananarivo renivohitra ny tenako nanomboka tamin'ny volana janoary 2024 hatramin'izao zany fotoana itenenantsika izao iaraha malala fa miasa ho an'ny vahoakana Antananarivo mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra nisy moa ny fitantanana tamin'ity androany ity teo amin'ny mpitantana teo aloha sy ny PDS vaovao dia nahazo fiantsoana sy fanasana ny tenanay dia tonga namaly an'izay fiantsoana izay ampanajana mitodika amin'ny vahoakana Antananarivo ny tenako ankehitriny amin'ny mampanolotsaina ny tanàna mitondra ny teny fisaorana fankasitrahana fankatelemana tao anatin'izay heritaona sy telovolana nampanolotsaina ny tanàna izay tompo manana tamberina ndraikitra amin'ny vahoakana Antananarivo satria ny vahoakana Antananarivo no manome tampo-karama ho anay manome carburant ho anay miasa ho an'ny mponina Antananarivo ka androany angamba no aleoko farany an'ity karatra mampanolotsaina ny tanàna ity ity zany ilay nomenanay tamin'izany fotoana izany tamin'ny volana janoary 2024 sy 2025 tenako zany rehefa nampiasa ty karatra menamena ity dia tsy toy ny mpanolotsaina sasany izay manararoatra azy ity amin'ny lafiny ratsy na fanaovana kolokolo madinidinika fitakina vola madinidinika tamin'ny vahoakana Antananarivo fa indray mandeha monja ihany indray mandeha fotsiny ihany no nampiasako an'izy ity tsy teneniko anareo hoe taiza ilay toerana fa ny daty angamba no afaka teneniko anareo dia tamin'ny 17 volana septambra 2024 sy 2025 ny voasoratra amin'izy ity moa dia Repoblika Madagasikara commune Antananarivo renivohitra karatra mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra raha foutoir sofaniry alban daty naterahana ny toerana naterahana dia misoratra ato zany hoe ny be ny tanàna manao sonia ato ambany dia manamarina fa raha foutoir sofaniry alban dia mpanolotsaina Antananarivo renivohitra didina ny manam-pahefana civil sy miaramila amin'ny commune Antananarivo mba hamela malalaka anamora ny andraikitra izay mitondra ity karatra ity ka ity tompokoa no donako anjara briky kely dia kely izay vitako miaraka tamin'ny mpanolotsaina ny tanàna anankiroa dia tsy iza fa Ilinis Clémence nitaka an'izay hoe anjara masoandro tamin'ny resaka jiro sy rano ho amponina Antananarivo ka dia izay ngamba no hitondrako teny fisaorana eto hoe indray mandeha nampiasaina izy ty tamin'izay fotoana izay ka dia verina fa efa misy apahany tratra ihany ny amin'ny tanjona dia tonga mosika amin'izao famindrapitantanana izao ka dia mitsodrano an'izay mpitantana vaovao Antananarivo renivohitra ny tenako amin'izao fotoana izao.
iso afindrindry eo letsika voninahitra efatsika teo zany manaraka izany dia ny voalohany araka ny zaza ony a dia nitomany ary ny voalohany rano sotrany dia nilolono ankehitriny androany no fametrahana ny famindrampahefana teo aminao andriamatoa filoha délégation manokany tanàn'Antananarivo dia ny firenensoa ho anao no ataoko miloha amin'ny ty fanasam-pitenenana ity. Milohan'izay nefa dia nitongatsika rava olo toa namanitezitra ihany dia aragaina manokana ianao andriamatoa filoha délégation tanàn'Antananarivo ianareo filohan'ny hevitra mirahalahy ary ianao jikaby ianao SG ny SGA toy izany ihany koa ianareo manatrika taona dia mahita solovavam-bahoaka izay tsy nomana no fanasam-pitenenana dia aragaina manokana ihany koa ianao a andriamatoa solovavam-bahoaka sady questeur tonga soa ianao tenane izay sady tsy mahiny a ato anatin'itya tanàn'Antananarivo a ity ihany koa ny amin'ny asa sy nyadraikitra izay misy any ianareo rehetra izay tsy misy hoavaha aiza ny tande ary ny délégué maty izay tsy voatanisa eto a sy nareo amin'ny anaranareo tsirairay avy ary dia tsy mba hoadino a isika namana mpiara-miasa izay tena omena miasina sy omena miaja eton'ity toerana ity satria isika izao ihany koa no vovonana etimlohany a ao anatin'izany famadianana miasa teo ity tanàn'Antananarivo ity izany nataoko ilay midrindrina toko lany any a izay anavazay andriamatoa filohan'ny délégation namoaka tanàn'Antananarivo miaraka sy mirasoanao ny amin'ny angiditsika ndraikitra izay tena fantatra fa dia tena mavesatra dia tena mavesatra tokoa satria dia tena iarahantsika mana mbola tsy vita famindrampahefana efa hita sady anao nidina telikansa tamin'ny fandaminana ny teny teoririka dia taratra amin'ireny zany ny sokotsoko amin'ny angiditsika ndraikitra izay miandry ato anatin'ity tanàn'Antananarivo ity dia mitondra misoso tsara ny ianao ho amilina tsy ovilanzara ary tsy nonatafo nafaharaka tsy rotamanilina tsy hovaky fifararana ary dia afitosana angiditsika ndraikitra izay miantsoroana eto amin'izao a tanàn'Antananarivo izay teny Madagasikara hitarafana Madagasikara izay firenensoa avy aminay namana mpiara-miasa rehetra satria misoko tena eto mirasoilana tafapetraka PDS vaovao eto mifanaraka aminareo ve inona ny azonareo ambara zany karazana réaction soa ihany zany amin'ireo nazahoana PDS zao mety aminareo ve sa hoe manahoana inona tena takinareo anatin'ny fiara-miasa vaovao manina loatra ny teny manko mora tsy hivina hoy ny fitenenana izay dia ny anay zavatra teneninay tena assumenay nisy fanambarana nataonay SMK syndicat mpiasa ny commune Antananarivo renivohitra vao mivoaka talohan'ny voan'ny tamin'ny andron'ny fanendrenany tamin'ny voan'ny n'izy teo ny conseil d'état azafady dia nanambary izay hoe raha averiko eto tsara ilay teny a anamarina zany nareo mpanao gazety indreo avy zavatra teneninay raha fifidianana mbola ho averina dia tena ampahamendrena ray mpanajana ny tenenanay hoe mba manao antso izahay hoe aleo mba tonga le satria resaka fifidianana ny olana teto na tonga le fandravanan'ilay fitantanana teo aloha dia izay hoe aleo zany a olona neutre no hitantanana mba tsy misy avy amin'ireo candidat fito izay tsy nanona marana mihitsy na hoe olona malagasy saingy izao safidy izay no tsy naneho hevitra mihitsy fa androany zay lasotra ny manosika anareo mpanao gazety tsy resaka aminareo a raha ohatra ka mbola tsy teny zay androany teny zay hoe aleo aloha fantatra ny PDS a aleo aloha zay eo na PDS a fotoana nefa izao ahafahanay mamalikina izay a resaka izay ny famendrena PDS na ny délégation manokana tanàn'Antananarivo dia fahefana feno amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère ny intérieur izahay tsy contesté an'izay olona ho apetraka ny fanjakana satria fahefany feno izay fa ny anay kosa dia izao ny any amin'ny asa dia olo no napetrany dia any amin'ny asa mahasyndicat ny mpiasa ny commune Antananarivo renivohitra anay dia any amin'ny asa izay vao manana zavatra mety ho resahana raha ohatra ka hoe PDS izay mety manatanteraka ny filanimponina izay mpandoky eto ka manatanteraka ny filanimponina ho an'ny tanàna inona moa ny olana tsy mametraka olana amin'izany ny syndicat fa raha ohatra koa zay mifanipaka amin'izay a izay vao tokony hiteny raha zao angamba izay ny andihy tsara azy hoe mety io sa tsy mety a ataoko angamba fa lasa loatra le fitsarany olona satria na le olona raha mbola tsy nandray ny andraikiny mbola famindrampahefana natao androany a raha tsy misy fiovana anao famborimbe fivoribe miaraka amin'ny piasa izy anio ariva raha tsy misy fiovana dia
dia aloha zay mbola tsy teny mety sa tsy mety fa ny fomba fiasa zany fezinay le resaka hoe ny fomba fiasa ho an'ny tombotsoan'ny tanàna sy ny be sy maro miponina Antananarivo renivohitra no ilazanay hoe mety na tsy mety aloha izy asa aloha izy asa malalaka ao anatin'izay fanendrena azy eo amin'ny toeran'izay. Isan'ilay atao hoe voatery zany iny PDS rehefa mahazo ny toerana izy manao koa zany mifaty eo fanolotsaina amin'ny tanàna amin'izao fotoana izao misy fanolotsaina fotsifotsy satria miankina amin'ny fanapahatana sy fandariana avy aminareo fanolotsaina ihany koa nafa an'ilay PDS amboso amin'ny tetikasa izay so fanolotsaina tena anisan'ny niandry teo tamin'ny famindram-pahefana teo satria nisy solitena avy ao ministère solitena fanjakana dia ny préfet de police hoe anisan'ny miasanao kanjo police tena hoe fezina hoe lanona mpamindram-pahefana fa tsy dia tena tsara toerana loatra angamba ny teny an'izay fa amiko aleo no ministère natokana raiky mpanjakana no anazava sy amoaka an'izay moa raha teo anatin'ny fanontsaina tanàna misy an'ilay hoe bureau permanent tsaratsara kokoa angamba aloha zareo no mitondra fanazavana no mikasika an'izay. Rajon Jean-François, président du syndicat en pièce en commune Antananarivo renivohitra SMK.